Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, tafahoana indray amin'izao anio izao hifampahery hifampizara ny tenin'Andriamanitra ka dia alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika tompoko ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy tompo, ry avy indrindra, ry be voninahitra hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay mideranao izay mankalaza anao, misaotra anao raha tafahoana ary indrindra tafaresaka aminao indray ankehitriny, hifampizara, hifampahery, hitondra ny tenin'ny fahamarinana izay avy aminao Jesosy Kristy, ary indrindra mba hiambenanay, hiazakazahanay, andehananay any amin'ny voninahitra ao, hitondranay any amin'ny ranolanitra dia ny fanjakanao Jesosy Kristy, ka dia mpio zay ahitahiry, hitondra tena, ahafantatra ny tena sitraponao marina, ka izay fanambarana, izay fampaherezana, izay teny ambareto eka tsisy ho tanteraka fa tsy ny sitraponao mangataka anao fanamasina, anositra tanteraka ho ka tsisy ambara tompo, ho ka tsisy hoeninay koa fa tsy ny feonao, fanamasina midina, mitoera aminay, manjaka ianao, ka dia misaotra indrindra miaraka aminay mandrakariva, misaotra mamaly vavaka mandrakariva amin'izao roa sy fotoana izao, ka nizaniza mpanomponao mihaino izao teninao izao dia samy handray androso amin'ny fahalalana ny sitraponao marina, ka dia misaotra indrindra tompo aminaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no nanaovanay izany vavaka izany. Halleluja, amen. Amen. Dia araka ny teny teo zany dia ho ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray, dia mamerina ny fiara-pana mandrakariva tompoko. Ny tenin'Andriamanitra ho raisintsika androany dia ao amin'ny Jaona voalohany toko 5, ny 9:17, 5:40 ary ny 5:10. Zay zany aloha ny vakintsika. Jaona voalohany toko 5, 9:17, 5:40 ary 5:10. Vakiko sady zany tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay anareo. Ary izao no fahasahiana nanantsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy, ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona no angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Zay zany no tenin'Andriamanitra hifampizarantsika. Ny lohateny izay fa azontsika hoe ho raisina sady etỳ am-pandohana dia arak'izay tenin'Andriamanitra hoe isika tsirairay avy no manantona an'Andriamanitra, ary aoka tsy voafitaka isika zany amin'ny fananton'Andriamanitra, indrindra moa zany amin'ny fahazarany amin'ny fiainana kristianina, ny mametraka ny vavaka amin'ny pasteur, amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Fanao zany mahazatra dia rehefa misy zavatra entina eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny tompo, dia makany amin'ny pasteur, makany amin'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe eto am-bavaka ity pasteur fa misy an'ity zavatra ity mba tiako entina am-bavaka. Arak'ilay teny teto zany dia aoka tsika tsy ho sodokan'izay fahazaran'izay, tsisy maharatsy ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra mitarika amin'ny fahalalana an'Andriamanitra zany, indrindra amin'ny tsy fahalalana. Zay moa zany no iraka nataon'i Jesosy amin'ny olona rehetra, mandehana mitory filazantsara amin'ny olona rehetra. Dia rehefa nandray filazantsara, nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, mibebaka ianao dia vita batisa, dia mandray ny fanahy masina. Rehefa mandray an'i Jesosy ianao zany amin'ny fotoana voalohany ianao mety tsy mahafantatra, na nisy fanafahana natao taminao, délivrance amin'ny teny frantsay hoe nandroana devoly satria voafatotra ianao na
tsy nafantatra an'Andriamanitra dia nisy tenin'Andriamanitra nampahatarina anao amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra izay ny rahany, fa rehefa aty aoriana ka mahafantatra an'Andriamanitra ianao dia ianao tsika tsirairay avy zany, tsika no manantona an'Andriamanitra, tsika no mivavaka na sainy manantona azy. Mbola ho jerentsika eo moa zany any amin'ny Jaona 4:5 Matteo 4:1 koa misy tenin'Andriamanitra manamafy amin'izay hoe maninona no tsika ny tena takian'Andriamanitra hanantona azy. Tsy ratsy ny manantona mpanompon'Andriamanitra araka ny teniko teo eny am-piandohana raha mbola tsy mahafantatra ny tompo ianao, hanafaka anao, nasitrana anao hiala amin'ny tsy fahalalana. Fa rehefa mandray an'Andriamanitra ianao, nandray an' Jesosy dia tokony ho vonona ianao handroso hitady an'Andriamanitra rery fa tsy hiantehatra amin'ny pasteur na amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Zay ny tena fahazaran'ny kristianina matetika, ary zay le famarinana tiany tompo ambara eto. Ny tompo moa zany miteny hoe ambarao fa tsara ho fantatry ny olona fa mety hoe fanontaniana azo apetraka zany. Zay moa zany napetraky ny tompo tao an-tsaiko tao hoe raha pasteur ve no hitondram-bavaka ny hitondrako am-bavaka dia mihaino Andriamanitra, fa raha za manokana no hanantona an'Andriamanitra isaky ny vavaka dia tsy haino ahy izy. Fa maninona ako no tsy maintsy manantona amin'ny pasteur foana vao mihaino anahy Andriamanitra? Inona mahasamihafa anahako sy pasteur? Pasteur ny filazako azy eto moa zany fa ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Betsaka ny olona zany no mizatra amin'izay hoe hanantona mpanompon'Andriamanitra, iny efa zatra miresaka amin'Andriamanitra izy efa isaka mitondra am-bavaka izy dia mihaino Andriamanitra, dia zay zany no fahazarana, lasa fahazarana na hoe fomba fanao mihitsy hoe raha anona rehefa mitondra am-bavaka tena mihaino azy Andriamanitra ka andeha ho any aminy ahako fa hamaly vavaka azy Andriamanitra. Fa araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika eto sy izay mbola tenin'Andriamanitra ho avoaka rehefa avy eo dia tsy izay mihitsy no sitrapon'Andriamanitra amintsika kristianina. Raha kristianina izay nandray an'ny tompo, kristianina zanak'Andriamanitra ozy izy ny filazana azy eto. Very kely ary angambany ary amin'ny manomboka ny 5 ary hanamafisana tsara hoe iza marina moa tsika rehefa nandray an' Jesosy Kristy hoe zanak'Andriamanitra tsika. 10 aminaran'i Jesosy hoe izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy. Zay zany izay mino an'Andriamanitra ozy izy izay mino ny zanak'Andriamanitra Jesosy moa zany no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, nampandainga an' Jesosy koa zany io, satria tsy mino ny fanambarana izay nambara an'Andriamanitra ny zanany izy. Io zany mba hinoantsika an' Jesosy Kristy io le lazaina teo hoe raha mbola tsy nafantatra ianao an' Jesosy Kristy dia tonga ny mpanompon'Andriamanitra mitory aminao. Zay no ny fidianan'i Jesosy ny mpianatra sy ny kristianina rehetra rehefa nandray ozy izy dia mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. 1:12 ary izao no fanambarany fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika. Antsika io antsika tsirairay avy fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, fa tsy hoe ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay nitondra am-bavaka ihany, fa ho antsika tsirairay avy dia fiainana mandrakizay no omeny antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Ao amin'ny Jesosy Kristy io rehefa nandray an' Jesosy ianao dia omeny an'io fiainana mandrakizay io. 12 izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra tsy manana ny fiainana. Zay zany efa nomeny Andriamanitra, efa nandray an' Jesosy ianao tompo sy mpamonjy dia efa nomeny, efa manana fiainana zany, fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Raha kristianina isika ka mbola miantehitra, tsy hoe tsy ombom-bavaka amin'ny kristianina hafa, fa misy dia tena miantehitra mihitsy, satria misy zany ny fahazay le hoe hanambarana ny fahitsiana sy ny fahamarinana. I Jaona moa zany eto verena kely ihany eto satria fa nisy fampianarana an'izay ihany teo aloha. Jaona eto dia efa nahazoazo taona, efa nahazoazo taona zany Jaona eto
talohany no nanidina azy tany amin'ny Patmos zany no nanoratany an'ity jaona voalohany ity zany jaona faharoa sy fahatelo. De efa nahazo azy taona efa fantany tsara zany izy niaraka tamin'i Jesosy nahita tsara iza le Jesosy tamin'ny fahavelomany iza le Jesosy Kristy tamin'ny tsangana tamin'ny maty iza tamin'ny zareo nandray ny fanahy masy tany niaraka tamin'ny mpianatra 20 ary zay nahatonga anazy tsy mivily mihitsy zany fa nitory an'i Jesosy Kristy fa antitra izy tamin'ity efa nahazo azy taona mihitsy izy taoko hoe presque fa tokony efa miodikodiny eo amin'ny 90 taona eo. De zay tsika miditra amin'le 17 teo iverenako ihany hoe izany no nosoratako aminareo zao io zany no miteny an'izay zay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra araka le teny teo zany rehefa nindray an'i Jesosy ianao ka mino azy mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Averiny foana io fiainana mandrakizay fo zany zay nefa ambara foana fa io fiainana mandrakizay io io no tena fanantenan'ny kristianina, tsy le fiainana ety amin'izao tontolo izao fa raha ety amin'izao tontolo izao no antenantsika ny amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy izy dia nisy amin'ny mahantra indrintsika fa io le tenenin' Jesosy koa hoe andeha ho izy dia amboatra fitoerana ho anareo.